Izay ny amin'iny vaovao iny fa feno mpitandro filaminana hatrany ny teny Analakely. Voalaza raha teo fa tsy azo anaovana fitokonana ny eny amin'ny manodidina ny kianja ny 13 Mey. Na dia izany aza dia nanohy ny hetsika n'ireo délégué ny syndicat miandry ny famerenana azy ireo hiasa eo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Voadidina mpitandro filaminana ny tetsy Analakely, voarara ny fanaovana fitokonana. Ny hetsika nataon'ireo délégué syndical ny Air Madagascar kosa dia nitohy teo anoloan'ny fobetoeran'ny kompania. Teny an-toerana moa ny mpisolo vava azy ireo izay naneho ny heviny mikasika ny fisian'ny mpitandro filaminana. Za mihitsy fa tsy ireo olo hoe vaiko avy eny ambony zay tahoany satria misy zavatra hoe mampieritreritra anazy angamba za mieritreritra hoe mpanantanteraka ireo avy any amina avy any ministre zany na avy any premier ministre zany na avy any président de la République zany zay mahatonga an'izay resaka zay. Raha iry amin'ny arabe iry tarika olona hoe manakatsakana olona mandeha marina zay, manakatsakana hoe circulation marina zay. Fa raha ohatra ka olona mitsangana fotsiny eto mampiseho fa hoe tsy matahaka an'izao tsy fanarahan-dalàna fanaovana tsinitsina vidim-pitsarana zao zay noho izay no hoe ilana vaniny samborona zany za manao hoe za mihitsy fa tsy mahavita an'izany atsanao zany. Nasintenany koa ny mikasika ny fanambaran'ny fobe fitantanan'ny Air Madagascar izay nilaza fa tsy ao anatin'ny fahefan'ny tribunal administratif ny fanapahan-kevitra mikasika ny famerenana ireto délégué ireto amin'ny asany. Olona nianatra lalàna ireo fantany tsara hoe zao sao tokony avoaka hoe compétence zay izy izy rehefa compétence izy dia namoaka an'izao bidy zao. Fa raha ohatra marina tenin'ny olona dia nilaza fotsiny tsara hoe tsy compétence zay na tsy mahefa mandidy an'io zavatra io zay tsy mahefa tsara zay dia noho izany dia verina fotsiny izy ka matoa voaka ny didy tamin'ny fitsarana dia zay mahefa zany fitsarana malagasy. Ny feon'ireto délégué ireto hatrany no rehatreto. Ny télé général moa dia misafidy hatrany ny tsy hanao hevitra ary nilaza fa tsy misy ambara amin'ny mpanao gazety. Rien à dire. Au revoir, merci.